Miarabantsika izay mahita ny vidéo fohifohy izay ataoko ity androany. Misy fanapahan-kevitra vitsivitsy reto mba natao ahasoantsika tsirairay avy nefa ihany koa sady ahafahantsika manatsara ny endriky ny pejy. Tsara mampafantatra antsika rehetra fa androany no farany mivarotra vidéo tutoriel izahay. Izany hoe ao aorianan'ny androany zany ianao raha mieritreritra ny vidy vidéo tutoriel na mipetraka any ivelany na mipetraka eto Madagasikara dia tsy ahazo an'izay intsony. Amin'ny herintaona koa izay tsy hiverina hisy intsony satria hitantsika angamba ireny problème maro be niseho tamin'ny Facebook ireny mahakasika ireo olona misoloky sy ohatr'izany dia mba hisoroana an'ireny dia natsahatra tanteraka mihitsy ny fividianana vidéo tutoriel. Androany zany izay ny farany mivarotra izay, ka raha misy olona hafa mivarotra vidéo tutoriel dia sady azonay enjehana ny olona mividy no azonay enjehana ihany koa ilay olona mivarotra. Mahakasika ny cours en ligne indray dia androany izay ny farany manao promotion ho anareo izay tia hianatra en ligne na any ivelany na eto Madagasikara. Ny ankamaroan'ny mpianatra en ligne moa zany dia olona efa miasa daholo satria 12 hatramin'ny 12 taona no raisintsika ao anatin'ny cours en ligne io. Dia androany ihany koa ny farany ahafahantsika misitraka ny resaka promotion. Manomboka rapitso dia tsy ahita pub mikasika ny resaka promotion intsony ianareo amin'ny resaka cours en ligne izany. Ny vidéo tuto moa dia efa nilazaiko teo fa tsy ahita na ihany koa nareo hivarotra ireny intsony fa dia tena hoe mifantoka tanteraka amin'ny cours en ligne ny zavatra atao rehetrarehetra ho anareo izay maniry handalina sy hianatra gitara. Ao anatin'ny cours en ligne dia misy niveau débutant 3 mois, moyen 3 mois, avancé 3 mois, professionnel 6 mois. Tsy azo terena ianao hoe anatratratra amin'ny professionnel fa miankina amin'ny tanjonao io. Raha te haka base ianao te hisolo fotsiny te hianatra hira fotsiny ohatr'izany débutant dia mety aminao. Raha te handalina misimisy kokoa ohatrohatr'izay ihany ianao dia afaka vitainao ny débutant sy ny moyen. Dia raha tena hoe te hahay ianao te ho hitanao mihitsy hoe misy vokatra mampiavaka be anao amin'ny olona rehetrarehetra dia afaka vitainao hatramin'ny avancé. Raha hiasa indray ianao amin'ny mozika te hitendry amina artiste na ohatr'izany na ohatra ihany koa te hitendry any am-piangonana dia vitainao hatramin'ny niveau professionnel. Ny zavatra ianarantsika amin'ireo niveau rehetrarehetra ireo raha atambatra dia ianarana any amin'ireny école ireny mandritra ny taona maro izay tsy ho teneniko eto fa tena lava be ny mandalina an'ireny fa izahantsika atao cours accéléré ilay izy. Dia amin'ny WhatsApp tsika mianatra dia ohatr'izay ilay izy koa manasa antsika rehetrarehetra ary izay vonona mba handefa message amin'ny WhatsApp na eto amin'ny Facebook. Ho anareo indray izay mbola misalasala dia afaka mbola manontany ny andindiny mahakasika an'izay averiko farany ihany. Androany no mifarana ny fahitanareo ny resaka hoe promotion tamin'ny pejy karaha amin'ny herintaona ianao maniry hoe miandry promotion dia aza manantena an'izany intsony fa tsy ahita izany intsony eto amin'ny pejy ianao. Dia ny vidéo tutoriel moa androany ihany koa ny farany. Zay ary fa dia mankasitraka antsika rehetrarehetra mazotoa mikotrana daholo. Merci.